maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Ndeha hitsangansika idiran'Andriamanitra amin'ny Salamo 400 andininy voalohany hatramin'ny 5. Salamo 400 mitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ho ny mpanao salamo, misaorany Jehova ary fanahiko, Jehova Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Fa mirapiratana sy voninahitra no fitafinao, mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka n'ilay, ary mametraka ny raindraindrian'ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra ho irany izy sy ny lelafo ho mpanompony. Nanorina ny tany tambonin'ny fanorenana izy mba tsy hetsehany mandrakizay tory. Amen. Ivavaka isika, Tompo nametraka anay amin'ny toerana misy anay tsiraray avy ianao, ary nanainga anay tany amin'izany toerana isy anay izany, dia nitondra anay indray eto amin'izao toera masina izao. Miombona fosy fanahy izahay, manatitra fiderana, fankasitrahana, fisaorana, fankalazana, fanomezam-boninahitra anao, satria anao mahefa ny zavatra rehetra. Fa miondrika ampanetretena koa izahay noho ny tsy fahatanterahanay ka mahatonga anay ho tsy mendrika na dia hanonona ny anaranao azy. Ny fahotana vitanay tsy miafina aminao, ny fahadisoana nataonay miariary aminao. Mandohalika eo am-pototry ny azo fijalianao zay Jesosy, mamindra fo aminay, avaozy ny fanahinay iorina marina aty anatinay. Ianao ane mbola aniraka ny fanahy masina ampahatoky anay, ny teny famelan-keloka manao hoe na dia mena tahaka ny zaka aza ny fahotanareo dia ho fotsiko tahaka ny oram-panala. Ary eto indrindra koa no anantenanay ny asan'ny fanahy masina, mbola ombanay amin'ny famakina ny soratra masina sy andraisanay ny afatra avy amin'izany. Mbola ho takatra indray fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ianao Tompo ivavahanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Anaraka ny vaky ny soratra masina, anaraka ny fandarana mofinaina isika, Genesisy 2:4 hatramin'ny 7. Genesisy 2:4 hatramin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny teny. Ary izao ny tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy, dia tamin'ny andro nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry. Fa tsy mbola nampilatsaka ranonorana tambonin'ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra. Ary vovon-tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofony fofinaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao saha tao Edena tany Atsinanana, ka napetrany tao rahalehilahy izay noforoniny. Ary nampanirian'i Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mateza sady tsara ho fihinana, ary ny hazonaina teo avoan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Amen. Ray masinao, manamasinana anay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola mampitomboana ao aminareo ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra, ilay Tompo ny fiainantsika, ary izy aniraka ny fanahy masina anapaka ao am-potsika, hitarika antsika mandritra ity fotoana ity. Genesisy 2:4 hatramin'ny 7. Ndeha aompatsika amin'ny loha hevitra manao hoe mahay ny zavatra rehetra ny Tompo mametraka antsika amin'ny toerana tokony hisy antsika izy. Mahay ny zavatra rehetra ny Tompo mametraka antsika amin'ny toerana tokony hisy antsika izy.
rehefa mamaky ny Genesisy toko voalohany sy ny toko faharoa isika dia mahita fa samy mampahafantatra ny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao ireo toko anankiroa ireo. Samy mampahafantatra, samy tantara, fa samy hafa kosa ny fomba fitantarana ary ny fisehon'izany tantara izany. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany dia voamarika hatrany manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe dia tonga nanisy ny mazava, ny lanitra, ny tany sy ny zavatra rehetra teo aminy. Fa rehefa tonga ao amin'ny Genesisy toko faharoa isika dia manamarika kosa fa tsy teny intsony fa tanana indray no ampiasain'Andriamanitra. Tsy teny toa manalavitra fa tanana tena mandray manakaiky no ampiasain'Andriamanitra. Amin'ny fiverimberenany voambolana hoe nametraka. Nametraka zany hoe tena maka dia mametraka. Mahay ny zavatra rehetra ny tompo ry havana. Hainy namorona n'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teny, fa hainy nametraka ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny tanany. Teto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia ho raisitsika ny andinin'ny fahavalo. Genesisy toko fahaefatra andinin'ny fahavalo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Jehovahandriamanitra nanao sady tao Edena tany Atsinanana ka napetrany tao rahalehilahy izay noforoniny. Ary Jehovahandriamanitra nanao sady tao Edena tany Atsinanana ary napetrany tao rahalehilahy izay noforoniny. Mahay ny zavatra rehetra ny tompo ary mametraka antsika amin'ny toerana tokony isiantsika. Inona moa ny dikany hoe sahy Edena tao Atsinanana? Nanao sahy tao Edena tany Atsinanana Jehovahandriamanitra. Mety hivadika ato isika zanak'olombelona hoe aiza ho aiza eo amin'ny geografia ty Edena teniteneniny ity. Sahy Edena tao Atsinanana. Ny hevitry ny teny ry havana no ampita amintsika ny amin'izany andinin-tsoratra masina izany. Inona no hoe Edena? Ny teny hoe Edena dia midika hoe mahafinaritra na koa feno fitahiana sy fahasoavana. No hoe sahy kosa indray dia toerana voalamina, misy firindrana, voakarakara ary voaharo amin'ny alalan'ny fefy. Raha tambatra izany ireo no hoe sahy Edena dia ilay toerana voalamina, voakarakara, voafefy sy voaharo, itoerany fahasoavana, ny firindrana sy ny filaminana. Izay no hoe sahy Edena. Aza mivadika ato hijery ny saritanin'izao tontolo izao na ny saritanin'i Madagasikara, aiza ho aiza eto Madagasikara, tendrony avaratra sa atsimo no misy ny sahy Edena. Eo amin'izay misy filaminana, fiarovana, fahasoavana, ivelomanao amin'ny fitahiana no atao hoe sahy Edena. Ary inona indray ny hoe tany Atsinanana? Ny hoe Atsinanana dia toerana fanombohana. Any no miposaka ny masoandro. Fanombohana fa raha ampitahina ao amin'ny hevitry ny hoe mazava ao amin'ny Baiboly dia tena fanombohana fiainana izany. Nametraka ny lehilahy noforoniny tao amin'ny sahy Edena tany Atsinanana, Andriamanitra midika hoe napetraka Andriamanitra hanomboka fiainana vaovao ao amin'ny toerana voaharo, feno fahasoavana, mahafinaritra Andriamanitra. Mahay ny zavatra rehetra ny tompo ary mametraka antsika amin'ny toerana tokony isy antsika tsirairay avy izy. Tsy napetraka fotsiny ny olona fa napetraka amin'ny toerana tsara indrindra araka ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra. Izay ilay eo amin'ny andinin'ny fahavalo. Jehovahandriamanitra nanao sady tao Edena tany Atsinanana ka napetrany tao rahalehilahy izay noforoniny. Ry havana malala, misy teboka 5 indray ohatry ny maly ihany. Azontsika ampiarana an'izany hevitry ny soratra masina izany eo amin'ny fiainantsika. Voalohany, ny fiangonana dia antsoina ho toerana feno ny fanatrehan'Andriamanitra
hahatsapana ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsy trano andaharana fotoana hivavahana fotsiny, mba ho trano ahatsapantsika fa manatrika Andriamanitra, miaro Andriamanitra, manolotra ny fahasoavan'Andriamanitra, manome atsika fafinaretana sy fifalian'Andriamanitra. Izany ny fiangonana, izany ilay sahedena tao Antsinanana. Ny faharoa, antsoina isika hiverina amin'ny fiandohana ara-panahy, avaozy ny falorantenanao. Antsoina isika hiverina amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra, sao nisy fahadsoana nandiananao na amin'ny fitondran-tena na amin'ny fampianarana fahafa momba ny filazantsara sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Manombo vaovao indray araka an'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Toeram-panomboana ny sahedena tao Antsinanana. Itony fiangonana itony no sarin'izany. Ny fahatelo, ny fiangonana dia mpitantana afa-tsy-mpanjifa. Raha mitohy eo amin'ny andinin'ny fahasivy mantsy, ny vakitentsika dia milaza hoe napetraka tao amin'ny toeran'io ny olona mba hitandrina ny zava-bitan'Andriamanitra. Tsy mpanjifa ny tenin'Andriamanitra fotsiny sika, na mpanjifa ny zava-boarin'Andriamanitra, fa manana andraikitra hizara ny tenin'Andriamanitra, ikolokolo ny zava-boarin'Andriamanitra, hiara-iasa amin'Andriamanitra. Tandremo, napetraka amin'ny toerana tsara indrindra araka ny hevitr'Andriamanitra isika, mba hanana andraikitra ho tena olombelona fa tsy olona fotsiny. Olona manam-panahy, mahatsiaro tompon'andraikitra, ka mitandrina tsy ny sahan'Andriamanitra ihany, fa ny tenin'Andriamanitra indrindra koa. Ny fahaefatra dia fiantsonantsika hiaina amin'ny fahazavana fa tsy amin'ny aizina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahamarinana, amin'ny mangarahary. Hiaino ny fahazavana rehefa any am-perinasa ianao, ka jio ny fahamarinana na inona ataontsika. Avy any Antsinanana no miposaka ny mazava. Ny fahadimy, tsy kisendrasendra ny toerana misy antsika tsirairay avy, na ny toerana misy ny fiangonana tahaka izao, fa napetraka Andriamanitra ny toerana tsara araka ny sitrapony isika, misy antony izany. Napetraka Andriamanitra ao amin'ny tokantrano misy ianao, tsara, ary misy antony araka an'Andriamanitra izany, mba ho tompon'andraikitra, tsy ho mpanjifa fitiavana fotsiny, fa ho mpamafy fitiavana. Napetraka Andriamanitra eo amin'ny andraikitra nomenanao ianao misehatra ny asa, tsy mpanjifa ka hanao 30 andro fanjava raiky, fa ho tompon'andraikitra, hampandroso ny toeram-piasana misy ianao. Napetraka Andriamanitra eny rehetrenanao, eny amin'ny sekoly misy ianao, ary dia atsiaro hoe ho tompon'andraikitra sahady na dia mbola mpianatra azy, satria olombelona no fofon'Andriamanitra fofonaina mahavelona, fa tsy olona fotsiny, olona manam-panahy ianao. Ny olana indraindray ry havana dia tsy hoe Andriamanitra ny tsy tiantsika, amin'izay eritreretin'ny olona rehefa mitsingilaila ny fiainany, fa ny marina, ny toerana ametrahan'Andriamanitra antsika ny ohatran'ny tsy azo azontsika. Za tsy te hiditra ao am-piangonana, fa aleoko miriaria eny an-dalana eny. Za tsy te hanomboka fiainana ao am-piangonana, fa aleoko atomboko samirereny ny fiainako. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mety tsy izay nofinofitsika tamin'ny fahatanorana no tonga toerantsika ankehitriny, fa planin'Andriamanitra izany, nametraka antsika ao amin'ny toerana fanombohana, feno fanatrehana sy fiarovana Andriamanitra. Mety tsy izay niriny ny fonao, ny toerana hipetrahanao, na dia nitokantranonao azy. Tsy misy zaza ny safidy ho zanaky ny ray aman-dreniny ry havana. Marina sa tsy marina? Za tsy nisafidy ho zanaky dada sy neny, iary hipetraka amin'ny dada sy neniko. Fa napetraka Andriamanitra ao aho. Fa kosa, anaty fonosany ity, nisafidy ho zanak'Andriamanitra isika, hipetraka amin'itony fiangonana itony. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny antsoantsika androany dia ny hoe hanetry tena ka hanaiky, hino fa mahay ny zavatra rehetra ny tompo, rehefa mametraka antsika amin'ny toerana misy antsika izy,
dia tsy diso velively aoka ary teny ampinonosika hoe tompo ao ekeko ny toerana ametrahana ho ahy fa ao ny sahedena tany atsinanana anomboka fiainana vaovao feno fanatrehan'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra ny isika satria manaiky fa napetraka tao amin'ilay sahedena tany atsinanana ho amintsika ny teny ny voninahitra ho an'Andriamanitra amen. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao Andriamanitra fa mbola nampiantrano anay amin'itony toerana masiny tony ianao, sitraka ao izany mba hatakaranay araka ny teninao fa toerana mendrika sy feno fahatsarana fiarovana amin'izao fotoana ny faharatsiana sy tsy fandriam-pahalemana izao no ametrahanao anay. Ataonao eo ambany masonao izahay isan'andro mandrakariva ary naiza misy anay dia fefenao manodidina izay satria izay ilay sahedena. Asainao manomboka fiainam-baovao isan'andro koa izahay ary amin'ny toerana rehetra misy anay dia aoka ho tsapanay fa vaovao ny fiainanay. Manomboka miaraka aminao Andriamanitra izahay raha manoratra any am-pianarana, raha mandray ny fitaovam-piasanay any am-piasana. Manomboka miaraka aminao Andriamanitra izahay raha mampirina ny tranonay, raha mikarakara ny tokantranonay ary naiza misy anay tompo dia manomboka miaraka aminao izahay. Ataovy takatray fa tena tianay ianao satria tianay ianao dia tsy mihafahafa izay Andriamanitra manonona vavaka iombonanay eto ankehitriny ho an'ny fiainanay sy ny manodidina anay. Ho jerenao ka omenao ny mazava avy any atsinanana ireo marary mitsabo tena manaraka fitsaboana maharitra, ireo fianakaviana manodidina azy, ireo mpisehatra eo amin'ny fahasalamana mikarakara ny marary. Omenao fahazavana avy any atsinanana ireo zoim-pahoriana ka ahita eo amin'izay fody mandry ny hava malala ny fahavelomanao Jesosy Kristy, ilay fahazavana izao tontolo izao. Omenao fahazavana avy any atsinanana ireo manana olana ka tsy ho very fanantenana fa hita masoandro miposaka tokoa dia hanomboka fiainana afaka handingana ireny zavatsarotra ireny miaraka aminao. Omenao tara-pahazavana ny firenenay mba handroso tsy ao anatin'ny aizina intsony fa tena hahita ny lalana ombana hitondrana izao firenena izao amin'ny fahendrena avy aminao Andriamanitra ny mpitondra mahifisana ambaratonga ary andeha eo ambany fialofanao eo ambany herin'ny fanainao masina ny vahoaka tsiraray avy atsiaro fatompona andraikitra amin'izay toerana misy azy ho fampandrosoana itony firenena itony. Mbola omenao ny tara-pahazavana avy amin'ny teninao koa ny fiangonana arisika sy ahery amin'ny fijoroana ho vavolombelonao amin'ny fanomponanao aty anatin'ny fiangonana ka ho taratra fa toerana tsara indrindra ny toerana nametrahanao ny fiangonana na andreny vohitra na ambany vohitra na talaky maso na lavitra andriana ho ny fitenenana. Apetraka eo am-pelatananao Andriamanitra ny fiainanay manokana izay tsy miafina aminao, ny ankonanay na lavitra izy ireny na akaiky any amin'ny faritany any ampitan-dranomasina naiza misy azy tompo dia ataovy mahafantatra fa toerana tsara indrindra araka ny sitraponao nametrahanao azy. Atampatray ny vavakay ka amin'ny fifaliana no hanonanay ny vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga anay ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay ny io ny anina sahanzao anay ary mamela ny herokay taky ny namelanay izay meroka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Mahereza sy mahatanja aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Mahefa ny zavatra rehetra izy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.